fa tsy manao ohatra ny zavatra tsy izy ihany dia niditra tanatina fiangonana anankiray indray andro Luterana anarany fiangonana le nelaky any mbola miverenako dia rehefa tonga tao andro alakamisy nandraisako amin'ny Jesosy vita ny toteny dia lasa nandeha akaiky ny alitara dia mibebaka zaho tsy nampianarana fa nifantatra Jesosy tompo iova mbola hafahafa manao ny anaran'i Jesosy mbola tsy mety tsara tamin'izany mbola tsy ohatrany tsy maneva mihitsy Jesosy verina aminao anompanao hiara amin'ny fahotana dia zareo koa zareo zandray mijereny zareo elako ataonao fampitsiretsirery dia lasa niditra tanatina fiangonana anankiray Église universelle de la royaume de Dieu taondray tonga dia efa za afrikanina reny tonga dia misy mandihy tio tena mety za koa ty mandihy tonga dia mbola fitiavana danse tamin'izany tonga mety tio eo am'izay zao mitena melamy zao melamy tio any tena mety ty le melamy zao melamy fa za te ala am'izany rehetrarehetra zany zany hoe ny fivavahana raha tsy zavatra azonao pratikena ialao inenao zany namanao zavaty fivavahana zao tokoko pratikan-javatra zany inona hoe misy zavatra pratikena fa tsy resaka hoe culte fotsiny dia ao dia miangonangonao dia miondrikondrikao elao raha tsy zavatra azo pratikena fa ny andehananao am-piangonana iainy teny dia rehefa mandreany le teny dia mampiatra an'le teny tanao zay no mahatonga fiovan-javatra inona ny fagagana voalohany natao Jesosy teto an-tany taovimafy rano novaina inona ny natonga an'iny nisy mariage tamin'ny andro faharoa sa andro fahatelo tao akany ao amin'ny jaona toko faharoa misy azy Ioanezy tamin'ny andro fahatelo jaona toko faharoa dia ny voalohany dia rehefa nisy mariage tao invité Marie dia tao anatiny le invitation misy hoe mitondra olona anakiroa na anankitelo dia nentiny i Jesosy izy koa efa koko hoe ty mahazavatra ty nentiny Jesosy andao mariaraky tsika fa izy misy fampakaram-bady zay ary ndao lasa tonga tao dia raikitra am'izay any ny fisotroana jus de raisin tam'izay raikitra ny fihinanana sakafo lany am'izay ny divay dia fampijerijery ny olona inona moa ny dika ny divay lany io problème navelan'Andriamanitra iseho mba anehoany ny fahagagany sy ny voninahiny misy zavatra eo fiainanao zany misy problème avela iseho mba anehoany ny voninahiny fotsiny halleluja misy olona ve tonga eto androany miaraka amina problème navelan'Andriamanitra hitranga mba anehoany Andriamanitra ny voninahiny fotsiny teneno namanao ianao io hoe miaraka amina problème anankiray navelan'Andriamanitra hitranga io mba anehoany ny voninahiny fotsiny avance lany ny divay dia ozy Marie lany ny divay aminao tsisy tsony eny na mikely fa verifio kely ety fa tsisy tsony ina ny tianao tongavana ozy Jesosy mba manova zavatra ka mba mamorona divay eo na tsy haiko zay taonao eo manova fahagagana eo tsy tsombola fotoana am'izany zao hoe mbola tsy fotoana sady tsy nareo nge no mbaiko ana am'izany fa ny avy any ambony aveo izy dia nampianatry Marie teo nanino Marie inona ny fampianarana miny teo amin'ny andininy fadimy fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy izay asainy ataona eo ny tena fototry ny fanovanjavatra amina fivavahana manao zay asainy Jesosy atao ahoana hoe zafady karaha fivavahana anankiray tsisy zavatra asaina ataonao tsisy zavatra asaina pratikenao melatao fa tsisy miminina io enao androany zao raha hiala eto misy zavatra asaina ho ataonao
Isaky ny toketino misy zavatra asaina ataonao. Fa raha tsisy zavatra asaina atao, dikan'izany tsisy résultat afaka hitranga. Tsisy ninenina natao ka ianao hoe eritreretra vokany nefa tsisy ninenina nataonao. Ianao hoe tsy namboly dia eritreretra hijinja. Ianao hoe tsy nanao devoir dia eritreretra hoe azo 20/20. Tsisy ninenina nataonao dia hiany résultat avy anao. Ianao hoe tonga ao am-piangonana, tsisy zavatra nasaina nataonao izao no ataovy, zao no ataovy, zao no ataovy, dia eritreretra avy anao fa hamaly vavaka Andriamanitra nefa tsisy ninenina nataonao. Isika asaintsika manao zavatra Andriamanitra, nefa Andriamanitra ihany koa isika asainy maninona manao zavatra. Dia inaina iny izy no asaina manao zavatra nefa ny zavatra asainy atao tsy ataonao. Dia le olana tsisy zavatra asaina atao inao anaty fiangonana. Raha vao fiangonana tsisy zavatra azo pratikena ny toriteny mila teo. Fa misy zavatra tokony ho pratikena. Misy rahalahy tsy haiko nao izy mbola tsy tonga izy teo. Rahalahy Landry, tsy le Landry anankiray fantatrao. Ato izy. Misy Landry anankiray dekôny izy tamin'ny fiangonana anankiray teny. Efa nizoro vavolombelona tany maison de la culture. Izy le mitondra tomobile fotsifotsy mitondra sonorisation. Fampiresaka izay omaly. Ianao moa tena dekôny be mihitsy. 100 mahery nisanay ozy izy. 100 mahery nisanay tamin'izay nanao dekôny. Fa zany pasteur izy naresy lahatra anao izy tamin'io fiangonana ao amintsika amin'izao io efa ataony amintsika amin'izay. Izay. Zay manao dekôny eo ne pasteur izy misy sotro toky. Misy sotro. Fa zaho izy voanindray mandeha fotsiny namonjy fotoam-bavaka tamin'ny maison de la culture. Dia niteny zavatra ohatr'izao ianao hoe couloiran' Jesosy ty couloir andehanantsika ty. Raha tsy hanaraka an' Jesosy ianao tsy tamanato. Zao izy ny zavatra niteny aminao. Teo ny tena naresy lahatra aho izy. Aleo ajanoko ny fomba-pivavahana fa aleo hanaraka an' Jesosy. Teo zany nanao karesy lahatra. Eo rozy ny mariazy ny vonjeko izay tato ato. Fa dia tsy manandrana pasteur tena tsy manana eritreretra tsony isotro izy nefa whisky eo. Tamin'ny sabotsy izy zay nandeha namonjy mariazy tamin'ny leroche rouge. Whisky eo izy fa tsisy eritreretra tsony. Nefa izy dekônina 4 taona io tena itika izy amin'io. Nefa rehefa lady miaraka amin'ny akanjo fotsy dia manao endrika mitsikitsika. Hitanao, dia inona moa ny zavatra iova ny fiainanao amin'izany? Dia izy koa zany toriteny tsisy hoe manala anay amin'izany namela fa raisinao zavatra maivamaiva an'izany tsy maninona zany. Fa zay izy tena naresy lahatra rehefa tonga tato aho izy. Le fampianarana pasteur. Le couloir andehanantsika mihitsy izy. Ka tena milaza aminao raha fiangonana tsisy zavatra asaina ho atao, tsisy zavatra pratikeny mila atao. Fa mari mihitsy no miteny hoe atao zay asainy atao nareo. Dia zavatra asainy Jesosy atao iny ohatra ny zavatra mampikanizy. Inona no nitadiavina teo? Divay. Nefa jereo any amin'ny andiriny fa enina. Anisy ny vato enina mahalany rano indroana intelo ny vata. Avy nipetraka teo fanadiovana araka ny foanan'i Jesosy. Rano misasana io. Satria raha vao miditra ao anatina tempoly na trano tsy haiko ny Jesosy manana fomba fanasana tanana. Ohatra musulman koa zao manana fomba fanasana tanana. Jusqu'à hita amin'ny kioleto zany sasana. Zay moa fananao an'izay dia malalaka. Dia hoy Jesosy taminy fenoy rano ny sy dia ny fenoy ny atraminy molony. Ahoana hoy Jesosy? Dia ahoana hozy Maria? Atao izay asaina ataonareo. Dikan'izany rehefa ianao zany miaraka amin'i Jesosy dia misy zavatra asain'i Jesosy, misy zavatra pratike. Dia Maria efa nafantatra hoe mila olona manao pratika rehefa miaraka aminao. Fenoy rano ny sino izy dia ny fenoy ny atramolony. Ary hoy Jesosy taminy tovozy amin'izao ka hoento amin'ny mpandahatra ny fanasana dia nentiny. Eny zany zany. Tovozy ozy. Nefa inona io? Rano. Inona milaina?
izy tovozy zay io ve fa nivadika sa mbola tovozy am'izay de hoento amin'ny mpandahatra ny fanasana. Aiza moa le mpandahatra ny fanasana? Hoentina amina table lehibe anankiray. De any amin'ny table lehibe anankiray am'izay ny commande hoe ty amin'ny table 6, ty table 12, ty table zao, ty table émeraude, ty table onyx, ty arakaraky le hanana mariage. Azonareo tsara hoe izy ary lahatra iriska am'izay ny olona tsy torany olona vera ny marina satria rano mangatsika io. Hoento amin'ny mpandahatra ny fanasana zany le riska le zany ohatrany hoe andeha hivaza ianao, hivaza le mpiservi le mpandahatra fanasana ty ony zarao ao Jesosy fa na misy zavatra ohatry ny adaladala zany aza mpanaovinanao raha lasy alabava atao fa mahita vokatra tsara ianao a. Alleluia. Efa mitra tanany io ngavianao zavatra ohatrany hoe normal io tanana ve mipetraka mioka mandony olona normal zany sa tsy normal? Kisy tany anaty kibonao de tanana napetraka amin'ny kibonao normal zany sa tsy normal? Kanefa zany ny zavatra nasainy Jesosy atao hoe ametra tanana marary izy de ho sitrana ireny. Business no mihita miquense fa asaina manatona lelan'Andriamanitra ianao hotsofina rano tena ray mbava mila ianao ampisokatra business. Ohatra zavatra tsy normal zany nefa de zany ny asain'Andriamanitra ianao. Alleluia. Maro zao nisy olona anankiroa tonga tao an-trano tao embouteillage mihitsy sa mivavaka Jesosy eo. Androany manko andro fisokafan'ny lanitra androany nanomboka omanina izy ka fisokafan'ny lanitra. Alleluia. Tena namonao fisokafan'ny lanitra ho atsika nanomboka omanina lanitra ho atsika nizaniza aloha raha tongity aloha de manana anjara am'izany. Nandoalika tamin'ny birao fandraisak'olona fa nisy zavatra lelana vola tamin'ny asany tompo mivavaka teo Jesosy a mandefasa olona ohatran'izao mandefasa goaika ihany keo le goaika resana olona de afaka arina de misy niantso dada ao trano venao zao ato azy ho avy any a teo fantatra hoe valole vavaka ty zany fanatitra zanatra de nisy koa niantso koa reo avy teo dada ao trano venao zao ato a hoany azy zao anatitra zavatra fantafantatra manko ny feon'ny olona angataka vavaka satria marary de fantapantatra koa ny feon'ny olona falifaly a maika andeha anaty zavatra misy feo allo aonganao pasteur tsy anatitra zavatra tena namana tsy anatitra zavatra mihitsy zany. Allo zany mba miresaka zavatra marina sy tsy mety resaka tsy mety tianareo ve zavatra mba amboarina io sa tianareo raha vaity style ty riavana malala ao amin'ny tombo mila mivavaka misy zany ve tianareo? Mora fantatry io mora fantatry pasteur allo de fantatra hoe efa misanina kely vomafy zany enao fa nanao allo tsy maheno mihitsy izy nefa enao laheno efa voto zany le loha amina problème de efa tsy heno mitsolo fa misy eo allo aoe daga am'izao ho avy any a tonga am'izay avy any de nisy anankiray zay nanome valopy anankitelo firy hoe za tsy hoe ho a fa ty ny ampahafolo-karena ho an'ny asan'Andriamanitra ho an'iza fa zay sainao fetety fa hiakatra an'Antananarivo izy de ty ndray a nemidada de nisy soratra dada de ty ndray a nemeny zareny roa mihitsy ny compte ty compte ny dada ty compte ny neny. Alleluia. Zay io zany valy le vavaka anankiray tonga neny anankiray avy any aza notahiny tompo de tonga anatitra fa tsy ho afaka arapitso de tonga anatitra atika mito ampahafolo-karena naovana ny asa n'Andriamanitra de izy isorana ny tompo koa tony roa alina mitambatra reto tsy nijanona tamin'ny amboary lalany fa engany mba isy 5 alina mitambatra koa
maro ihany izy tao tena anaty zay close 400 000 ariary ho an'ny asan'Andriamanitra. Dia efa isainao zany any otrina ho zany 2 millions zany zay. Dia meny tompo otrina zany izy 20 millions zany izy. Dia 2 millions an'ny asan'Andriamanitra. Zay daholo na fahantsika izy vita sady zao ny dalazy io be. Misy dalazy zany misy simany ambany tongotra iso dia tsy dalazy. Misady zao nao mitaingana ambony sady. Tiako atongavana dia zao satria arahan'le olona le tenin'Andriamanitra dia mahita vokany izy. Tianao ve izy vokany amin'ny fiainanao ty fivavahana ty? Ataovy izay asaina ataonao. Alleluia. Ary nanomboka omaly misokatra ho atsika lanitra. Fainanita am'izay fa sokafanira. Hita zavatra fa soavana fanampiana fitahina. Embouteillage na vola miraraka anao vana fe. Fa tonga ny 31 décembre. Eo hoe embouteillage na vola miraraka anao. Tompoko aza inona amin'ny Krista ihany fa inoko ny amin'ny vola. Aza inona ny amin'ny momba miteraka ihany fa inoko ny amin'ny business. Aza inona ny amin'ny mampiara-jamana sy toka sy rongony sy zanazakana ihany fa inoko ny amin'ny fipoana rapona. Ataovy alleluia za. Inoy amin'ny lafiny rehetra ny mpaminanao. Firifiry ny vokany ankany andafy nanaovana acte prophétique ny amin'ny fikarana escalier fotsiny. Tany ampasiky indray mandeha satria tany misy ny azavalopona taloha. Dia misy estrade lehibehibe. Dia misy escalier anankitelo sa anankefatra tsy tadidiko tsony. Fa anankiroa tamin'ireo natao hoe considéreo hoe miakatra amin'ny escalier n'aeroplaniny ianao raha miakatra ito. Dia nasiana seza teo ambonin'ny escalier. Dia nisy passeport anankiray ihany fa dimidimiasany hoe tazomo ty passeport ty mekara eo. Dia reso hoe ho ariananina io. Dia rehefa midina amin'le escalier anankiray dia rehetrarehetra hoe midina aeroplaniny ianao. Dia misy maromaro mitsena eo. Zay natao tamin'izay dia maromaro nanao. Maromaro. Fa taorinan'izay. Dia maromaro ihany koa ny nandeha. Alleluia. Alleluia. Samoa taorina iny aloha dia efa nandeha aloha zay mivady. Tafarany iny koa nandeha koa tany Israel sœur Anirina mba mitsangana kely sœur Anirina ivelany io. Iny izy tany Israel izy taorinan'izay zoteraka. Dia misy tan'izay sœur Iary zay koa nakany a Canada. Mbola any a Canada izy amin'izao. Misy an'izay sœur afara zay nakany a France ny Canada ny eto eo raha Francis. Eo raha mahita azy ianao dia mahita le anankiray fa vehivavy fotsy dia anankiray. Any a France misy any koa sœur Elida zay. Tato koa zany zanaka tato dia zay na tato any a France koa zany amin'izao. Maro tsy voatanisy. Sœur Rala Christian sy sœur Vary. Reo moa en décembre reo. Fa izy vient izy avient i aviany mihitsy izy ka avy tany en juin. Zany hoe embouteillage ny fandehanana aeroplanina natao inan'izay satria nisy etsika natao. Ny problème na pino manko ny olona mpanompo sampy mipankatokokoto zay pino ankehitriny. Raha avy amin'ny pimaso ny olona mankato tonga akavia ampidiry voalohany tonga amboaravana. Aiza moa ny ankaviako ankavia izy iny alevenao varavarany kely avaratra dia mampiasa boussole mihitsy. Aiza moa ny avaratra io tsy maro ny olona maheno dia ataony ao mihitsy. Dia itendray eo amin'ny vavahady fidirana intelo anao mampidina rano ray lasa mostapany izy teo aleo telefôna mostapany izy teo mety vera tsy feny tsara elefany telo ataovy alefo. Dia mitondra akoho mainty dia lamba hoany dia sigara anankiray aran'olona tsy akany sandavana rehefa pimasy. Fa rehefa amin'ny fivavahana ny olona tsisy zavatra ankatoavana. Dia zay mahatonga misy olona mankany amin'ny pimasy mitaizaina tany mihitsy ary manana fombafomba marobe izy. Fa aty amin'ny fivavahana ny olona matetika tsisy ninina ankatoavana tsisy zavatra arahana dia tsy mahita résultat izy. Dia laza aminao
tonga etsika dia mipiatra zavatra na zavatra ohatrany maivamaiva loatra dia adaladala zany zavatra asaina ataonao ataovy fa hita zavatra enao amin'ny anaran'i Jesosy. Zaho namana zay voaraina teo aloha dia manomboka hiditra lalina itsika dia marina.